Faly mahitanao indray dia androany indray tsika mbola hiresaka fanampina élément HTML sy attribut sy fomba fikodena ahafahantsika mikody aingana. Dia mety mieritreritra anao hoe izaho efa mahay HTML be ataovy an'izao amin'izay fa tena afaka manampy anao be reto élément HTML sy information fanampy nomeko anao reto any aorianany ka mila fantatritsika rehetrarehetra izany. Voalohany ndaontsika tonga dia ho atao amin'ny code pen ato zay zavatra rehetra wasehoko anareo tsy page rehetra wasehoko anareo to dia efa hozaraiko ao anaty description daholo dia noho izany sokafanareo fotsiny le lien dia afaka manovy nareo na mikopier na miinteragir amin'izay code ho ataoko eto rehetra. Ndaontsika tonga dia hanomboka amin'ny commentaire. Ilaina commentaire ny anaty code dia ny anaovantsika an'izay dia amin'ny alalan'ny control/. Rehefa manao tsika hoe control/, dia poitra le commentaire dia afaka manoratra tsika aveo hoe commentaire. Ny commentaire misy isaky ny langage raha atao anaty CSS koa zao manao control/, dia misy commentaire ao dia zany hoe tsika zany tsy mila mitadidy hoe ahoana ny fomba hicommentena an'le code isaky ny langage fa amin'izay éditeur misy atsika ohatr'izay na amin'ny VS Code na amin'ny WebStorm na atao amin'ny CodePen dia manao fotsiny tsika hoe control/, dia commenter les textes. Raha ligne maromaro koa ligne maromaro dia afaka sélectionner tsika ny ligne dia manao tsika hoe control/, dia commenter les lignes maromaro. Dia anafainganantsika ny code HTML tsika dia misy zavatra tsotra kely ataontsika. Rehefa manoratra élément anankiray tsika ohatra hoe anao paragraphe dia soratantsika fotsiny hoe P. Fitserintsika ny tab miforona le élément paragraphe na ny fisokafany na ny manidy an'le tag. Dia aveo tsika afaka manoratra an'le contenu avy hatrany. Dia raha ohatra hoe misy attribut essentiel ao anatin'le tag dia tonga dia créer-nous azy le attribut. Ny image zao fantatritsika hoe tsy maintsy misy source dia manao tab tsika dia mipoitra eo amin'le source. Dia fanampin'ny image mitovy ny fampiasan'ny image ihany dia tonga dia atoroko anareo sady misy ny élément audio afaka ampidirana audio ao anatin'ny source, misy ny élément vidéo afaka ampidirana vidéo ao anatin'ny source. Manarak'izay misy attribut maromaro eto tsara jerentsika. Raha ohatra hoe io ny paragraphe ka apiko ny attribut hoe hidden dia iny attribut iny tsy mampavisible an'le élément. Dia iny zany ampiasaitsika rehefa ohatra hoe mbola tsy tokony ho aseho na efa tsy tokony ho aseho intsony le élément. Fanampin'izay misy ny attribut draggable mila asiana hoe égal true. Le résultat an'io lasa afaka bataina le élément arak'izao hitanao zao. Amin'ny JavaScript tsika aveo mampiasa hoe ohatrany ahoana ary ny ampiasantsika n'iny élément iny rehefa bataina izy. Dia misy ihany koa ny attribut title. Dia io attribut io afaka maneho information rehefa manao hover rehefa ataontsika eo ambonin'le élément le souris dia hitanao hoe io zao mipoitra le hoe mon titre. Dia izay ny asan'le attribut title. Dia manarak'izay ndaontsika hijery élément HTML ahafahantsika mamorona tableau ao anatin'ny HTML atsika dia tsy iny zany fa ny élément table. Raha isoriko ty style eto ty dia ny titre an'le tableau ampidirina ao anatin'ny élément caption ao anatin'le tableau. Ny ty head izay hoe table head ny dikany dia en tête le tableau zany dia ao anatin'izay misy ligne anankiray izay le hoe row égale ligne. Table row ny tr dia ao anatin'ny table row misy th table head vitsivitsy indray zany hoe ny titre an'le isaky ny colonne. Dia eto ambany eto tsika manana hoe tibody zany hoe ny vatan'le tableau. Dia ao anatin'izay tsika mbola manana row maromaro zany hoe raha ohatra zany hoe mbola apiko an'ireto row reto dia miampy ny ligne zany. Miampy ny ligne an'le tableau atsika arak'izao hitantsika izao. Ao anatin'ny row dia isaky ny ligne dia misy table data cell ty tdd zany hoe cellule anankiray isaky ny colonne zany. Dia ty zao ligne anankiray dia misy colonne anankitelo dia misy colonne telo zany ao anatin'le ligne anankiray. Dia manarak'izay misy an'ity élément ty antsoina hoe progress. Ity élément progress ty dia nampiasantsika anazy dia ampisehoana hoe misy barre de progression eo ambany rehefa manao upload na fichier ohatra. Dia aveo amin'ny alalan'ny JavaScript no anovatsika nyty valeur atao anatin'ity ahafahan'ity barre de progression ty mandroso avy aty amin'ny 0 makany amin'ny 100 arakaraky ny
maximum value apetrakintsika eto. Manarak'izay andao tsika hijery an'ity page anankiray ity atao anatin'ity page ity andao tsika hijery attribut anankiray mbola tsy hitantsika teo aloha eto dia ny attribut id. Ny id dia identifiena élément dia ny id an'ity élément ity zany dia tsy inona fa root. Atao inona id io zay atao hoe identifiena dia identifiena izy mba afaka ciblena rehefa avy eo. Any anaty javascript izy dia afaka ovaina ny contenu ohatra na hoe asiana attribut hidden izy le nijerevantsika teo na ihany koa anaty css rehefa ohatra ka anampy style aminazy tsika. Ohatr'izay koa ny classe fa ny classe indray migroupe identité iraisana ohatrany hoe anarana groupe. Ny id root eto dia tsy afaka hoe misy id root hafa fa tsy maintsy anankiray ihany. Eo anankiray io zany fahana manao hoe rehefa ohatra zany tsika ka maka ny hoe id root dia ray ihany ny élément azontsika ao. Fa ny classe hikategorisena an'le élément ohatra hoe ity zao manana classe product dia eto ambany eto koa mbola manana classe product. Avy eo zany tsika afaka miteny hoe izay manana classe product rehetra tiako atao an'izao dia zay ny zavatra mitranga. Mahafinaritra be. Ndao tsika hidina atao ambany ato dia rehefa midina atao ambany ato tsika dia mahita emoji. Ny emoji dia caractère mitovy ny caractère rehetra ihany ohatrany abcd fa ao anatin'ny encodage UTF-8 izy no ohatr'izay. Dia noho izany aza misalasala mampiasa emoji any anatin'ny code. Tsy recommandé hoe aiza na aiza ianao ny ampiasa azy fa efa caractère izy zao. Iverina kely amin'le id sy le classe teo amin'ny éditeur rehetra fanafainganana ny famoronana ny id sy ny classe izay tena hoe ho ampiasainao matetika dia raha ohatra ka amorona article manana classe produit dia manao fotsiny hoe article ohatran'le nataontsika teo dia raha manao tab zao dia manokatra balizy article io. Fa raha apiko hoe point dia le anaran'le classe ohatra hoe product dia ataoko hoe tab dia mamorona article manana classe product. Dia ohatr'izay koa zany ohatra ka hoe p dia ataoko hoe point para dia ataoko tab dia manana paragraphe manana classe paragraphe. Dia raha id indray ny tiako foronina dia manao hoe article dia dièse ilay id dia ataoko hoe tab dia miforona ilay article manana id ilay id. Dia ohatr'izay hatrany hatrany. Raha ohatra hoe div fotsiny no forontsika izay mety ho forontsika matetika ny arinany dia manao fotsinytsika hoe dièse mon div dia avy eo tsika manao tab dia mamorona div iny miaraka amin'ny id mon div. Zany hoe le div zany miforona ho azy rehefa ohatra ka manao point fotsiny ary tsika dia avy eo tsika manao tab dia tonga iny dia mamorona div manana classe dia avy eo tsika manoratra an'le classe. Dia ohatr'izay koa raha ohatra tsika manao dièse fotsiny dia manao tab dia mamorona div iny manana id ampidirintsika ao le contenu rehefa avy eo. Dia zay zany afaka manafaingana ny fotoana ikodentsika tsy miresaka élément be loatra tsontsika. Manarak'izay ndao hijery an'ity page manaraka ny foroniko ity arak'le nilazaiko teo ao anaty description daholo ny lien'ireo dia afaka jerevanao tsara. Dia atontsika manana an'ity élément em ity élément em izay midika hoe en phase dia ahafahantsika manoritra hoe ity mila accentuena ity mot na phrase ity amin'ny phrase manodidina anazy zany na ny paragraphe misy anazy. Dia ohatr'izay koa ny strong fa ny strong manamafy an'le mot fa nefany eto izy ataony bold le mot zany fa eto ambony eto izy ataony italique. Dia eto ambany eto tsika manana image dia ity zao io image io dia manana attribut style le izy izay mbola tsy nijerevantsika tany aloha. Ny attribut style dia ampidirana css ao anatiny. Dia eto tsika hijery css kely fotsiny. Ny resahantsika dia hoe max height max width. Ny width velarany, ny height ny ahavony. Dia eto ny height ozy tsika maximum 250 pixels. Io image io manana résolution ambony 250 pixels fa tenenintsika izy hoe maximum ny heightinao 250 pixels dia tsy mihoatra an'izay izy. Mora kely ny le CSS miteny fotsiny ianao hoe ohatr'izao ianao dia zay ny ataony. Dia ohatr'izay koa ny max width fa maximum ao izy 100%. Dikan'izay hoe 100% les parents an'le image. Zany hoe ny parents dia zay eo avelany eo dia responsive par défaut. Dia raha ohatra hoe ahenantsika zany dia les parents koa miaina ny habeany dia le image efa tenenintsika hoe maximum ny width fanao dia ny parent anao. Noho izany
tsy afaka mihoatra an'izay izy fa avy eo koa izy na de efa lehibe ary le parent le widthany a de le height indray milimité anazy. Mahafinaritra be le CSS. Eto ambany eto indray tsika manana ny élément bloc quote de ahafahantsika manao mampiditra citation. Raha ohatra hoe manoratra bloc tsika ampiasaina matetika loatra izay na any anatin'ny page ahafahantsika miréférencer contenu avy amin'olo-kafa na ohatr'izay. Bloc quote ato anatin'le citation de ao anatin'ny élément adresse le auteur na adresse koa azontsika atao raha ohatra hoe eto ambony eto misy hoe URL koa ohatra zany azontsika atao ao. Manarak'izay andao hijery page manarakytsika. Ato amin'ity page manaraky ity tsika de mahita hoe misy an'ireto élément reto de rehefa cliqueko le izy de jereo fa misokatra ny ao anatiny. Zany hoe misy résumé zany eto ambony de rehefa cliqueko le résumé de mipoitra ny détail an'le contenu. De ohatr'izay mihitsy ny HTML micorrespondre amin'izay. Ao anatin'ny élément details apetraka ao ny contenu an'izy rehetra. De ity summary ity io le résumé misoratra eto. De une fois cliqueko le summary de miseho daholo ny contenu le details. De jereo tsara fa le summary tsy manana toerana manokana fa ao anatina élément summary fotsiny izy de rehefa ohatra hoe cliqueny iny de miseho daholo ny ao anatin'ny rehetra na de mitovy laharana aminy ary. Mahafinaritra be ny élément anankiray iny. De manarak'izay indray tsika mijery an'ity page HTML farany tiako aseho anareo ity de ahafahantsika mahita an'ny dialogue. Le dialogue eto na hoe dialogue box koa fampiasa azy amin'ny fotoana BDP affichena dialogue na pop-up zany fa dialogue mihitsy fampiasa azy. De izy zany dialogue par défaut tsy mipoitra eo amin'le page fa amin'ny alalana JavaScript no anehoana azy de avy eo izy miseho zany iny dialogue iny mety anaovana affichage d'information na ahafahana ohatra hoe miteleola hoe je veux participer de avy eo asehontsika anazy hoe misy pop-up mipoitra zany eo amin'le page ahafahany mameno information. Atao anatin'ity dialogue tsika ity misy élément formulaire ity hoe form ity. De ny élément formulaire tsy voatery ao anatina dialogue fa ahafahako midémontrer n'izy rehetra izy eto. Le dialogue koa zany hitantsika hoe micentré le contenu par défaut. Raha ohatra hoe information kelikely zany io de tena ohatr'izay mihitsy hoe affichage pop-up zay. De ato anatin'ity forme ity manana méthode attribut méthode izy de hoe dialogue. Rehefa ny formulaire ny ao anatin'ny dialogue mipetraka ka manana hoe méthode dialogue de rehefa ohatra izy ka envoyena de mifermer an'le dialogue ny ataony. De raha ohatra hoe mifermer le dialogue ny ataony de sady mamerina an'le information tao anatiny izy. Fa ny tena matetika ampiasantsika ny formulaire de miaraka amin'ny méthode get na post na put na delete de rehevantsika reny rehefa ohatra hoe miresaka momba ny technologie backend tsika miaraka amin'ny action zay mahakasika ny URL andehanan'le formulaire. Ato anatin'ny formulaire atsika mahita élément field set. Ny field set de miregrouper champ maromaro. De eto zao hitantsika hoe ty field set ty manana legend about you. De ty zany le légende an'le field set de miregrouper ny information momba an'le olona ohatra zany. De etsika mahita an'ty élément hoe label ty. De label manana attribut for. De ny zavatra tadiaviny io for io de élément manana ID name. Ato zany tsika manao hoe for name de ny tintenina hoe ity label ity de ho an'le élément manana ID name de zay tsy izy fa ty input text eto ambany eto ty. Conséquence an'izay rehefa cliquentsika le label hoe your name de mifocus ao anatin'le champ ilaina ny curseur atsika de afaka manoratra avy hatrany tsika. De eto ambany eto indray tsika manana an'ity hoe where are you from. De zay zany le label le izy de ny zavatra ho ataon'io misy an'ity input hoe list égale pickup location ty. Loso ratako le hoe pickup ato anatin'ity list ty de rehefa cliqueko zany hoe where are you from de mipoitra makato anatin'ity pickup ty. Fa eto misy attribut vaovao. Nara-le attribut hoe list égale pickup location. De ny ataon'io de mitady an'izay élément data list manana ID pickup location de
mi-autocomplete an'izay information soratan'le utilisateur ato avy amin'ny alalan'ny option ao anatin'le data list. Le data list zany hiazonana listana valeur. Eto zany afaka manana autocomplétion na misélectionner les contenus. Raha ohatra zany hoe amina centaine na amina millier koa ny option antsika dia afaka manoratra fotsiny le utilisateur dia compléter automatiquement ny zavatra rehetra. Tamin'ny mbola tsy nisy an'io dia tena sarotra be nanao an'izany fa zao efa misy an'io data list io dia manamora an'izay autocomplétion zay. Manarak'izay manana ny input type file tsika. Ny input type file dia ahafahantsika mi-upload fichier. Dia ato anatin'ity attribut accept ity ny fahitatsika hoe inona avy ny type de fichier afaka acceptena. Eto izy hoe PNG sy JPEG dia rehefa cliquentsika hoe choose file dia araky resahany ty PNG sy JPEG ihany no acceptable dia rehefa sokafantsika izay dia misoratra eto hoe izay ny fichier ny sélectionnentsika. Anorenantsika mbola hianatra hoe ahoana ny ahafahantsika mampiseho eto hoe inona le fichier ny sélectionnentsika tonga dia mampiasa zavatra any zany. Texte area ahafahantsika manamboatra champ na texte. Eto ambany etindray tsika manana élément select ahafahan'le olona misélectionner option anankiray ao anatin'le élément dia le option efa araky reto hoe option reto dia le value no valeur an'le option rehefa sélectionnentsika izy. Fa maninona ny sady misy value ny samihafa misoratra eto ity valeur ity le ho alefa makany amin'ny backend rehefa avy eo. Hitantsika hoe inona ny asany amin'izay fotoana izay. Dia eto ambany eto indray tsika manana input type date. Dia ito ahafahana misélectionner date. Raha ohatra zany tsika ka hoe miclique an'le ohatry ny calendrier kely eto dia afaka misélectionner date ny utilisateur. Fa tsika ny mamaritra hoe farafahakeliny dia 2021 zao ny date sélectionnena dia farafabetsany ity date ity. Dia voafaritra izay zany ny date sélectionnen'le utilisateur. Dia manarak'izay manana input type checkbox tsika. Ato zany tsika afaka mamela an'le utilisateur misélectionner élément na option arak'izay contenu an'le checkbox eo. Dia misy hoe radio koa fa mbola ho ampiasaintsika koa zay dia ozy hoe ho resantsika misimisy kokoa manaraka. Dia farany dia ity input type range ity. Mametraka valeur minimum tsika dia mametraka valeur maximum dia afaka misélectionner le utilisateur hoe aiza katraiza ny ahavon'le zavatra tadiaviny. Eto izy zao hoe spice level dia rehefa ambony zany dia hot kokoa ny zavatra tadiaviny. Zay ny élément HTML jerevantsika afaka miditra amin'izay tsika manamboatra an'le page araky ny endrika itadiavantsika azy. Eny ary amin'ny video manaraka indray tsika mijery an'izay. Mandra-piona.